Nisy kosa ny fampiofanana ho fanatsarana ny fanondranana entana avy any ivelany nomeny ny ITBM ho an'ireo mpandraharaha sy orinasa madinika sy salatsalany eto amintsika. Naharitra 3 andro ny fiofanana ka aloha hevitra tamin'izany ny hoe 3 jours pour exporter. Androany no namaranana izany fiofanana izany. Mbola lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga no mitatitra antsika ny vaovao. Tamin'ity indray mitoraka ity zany hoe 3 jours pour exporter zany hoe 3 andro ahafahana mahafantatra ny fanondrana entana. Ny tombotsoa azo aloha zany mahafantatra amin'ny ankapobeny indray zavatra izay tombotsoa anankiray satria tadiova le point de contact efa nazavaina foana hoe bebe le barrière non tarifaire eto Madagasikara ohatra ny any ivelan'ny Madagasikara zany hoe mpanondrana entana zany lany fotoana kokoa izy eto lany fotoana amin'ny administration sy ny procédure izy eto no miditra amin'le firenena ka ny fanondrana amin'izao zavatra zany dia ahafahana mampianatra an'le hoe aizavo inavo tokony aleha aizavo tokony aleha ministère koa miara-miasa aminay fiara-miasa amin'ny ministère zay dia ahafahan'ny ministère misidina lesona koa inona ny zavatra tsaraina amin'ny fomba fiasa indrindra amin'ny ataontsika hoe guichet unique à l'exportation. Misy soliten'ny ministère commerce hitantsika atao. Misy ny atao hoe primo exportateur zany hoe vao mieritreritra ny manondrana dia teo zany izy naka hevitra hoe inona moa zany aiza ny sehatra tokony hidirana inona ny vokatra tokony ahondrana. Misy indray le tena efa ataontsika hoe efa maty aminy efa exportateur mihitsy dia teo izy zany nanao karazana fiofanana vaovao ary misy ny olona tsotra sy mpianatra teo izay hoe jery hoe inona tontolona izany fanondrana entana zany.